Fanafiana mivantana ny finoana kristiana ny fisian'ireo andian'olona mividy baiboly sy mandoro izany ary ihany koa ny fangalarana laklosy fiangonana raha ny fanambarana nataon'ny filohan'ny fiangonana loterana malagasy. Ny alatra laklosy na ny fandorana baiboly dia azo lazaina hoe fanafiana mivantana ny fiangonana kristiana. Fa saingy ny tenin'Andriamanitra mazava tsara reseho ny soa ny ratsy ka dia amin'ny fahatanjahan'ny finoana dia sy tokony iorosika. Ny fanamafisana ny fanabeazana sy ny finoana ioro-pakatrano no pekady amin'ny tazomana ny mpino kristiana tsy hivatika amin'ny finoana hafa sy hijoro tsara amin'ny finoana. Amin'ny alalan'ny fanabeazana omen'ny pastory, katekista sy ireo manana andraikitra amin'ny fiangonana no anatanterahana izany. Tsy mifandrafy ny finoana kristiana sy ny filoma silamo raha ny fanazavana nety ny filohan'ny fiangonana loteranina. Ny fivavahana dia malalaka na ny netim-parazana na ny kristiana na ny silamo na ny hafa koa azy, mbola misy ny hinduisme ny bouddhisme. Fa ny ataontsika dia hoe manamafy orona ny fampianaram-pinoana kristiana ampijoro tsara ny mpino. Ny ataontsika dia hoe mampitombo ny herintsika amin'ny fanaovana tafika masa. Ary tamin'ny faran'ny herinandro dia namaky tany Mahajanga dia niona tamiko ny imam Cheikh Badruddin izay lehibe ny mpino silamo any Mahajanga ka dia tonga ny arahaba tamin'ny fomba fifanajana izy ary nanome toky fa ifanometanana amin'ny fiarahamonina mirindra sy milamina. Io za hoe amin'izay lafin'izay dia afaka miresaka tsara tsika. Nanome toky izy fa tsy hitarika ny kristiana tonga silamo ary koa ingavy antsika kristiana mba tsy hitarika ny silamo tonga kristiana. Mafisina araka izany ny tafika masina ao amin'ny fiangonana loterana malagasy. Mikasika ilay vaovao fa tsy afaka mivoaka ny sisintany malagasy ny filohan'ny FLM dia nanambara ity farany fa fanaratsiana ihany izany.